Faly miarabantsika tsirairay avy indray tonga eto amin'ity fandraisana ny mofinaina amin'ity maraina ity. Ny maraina ny alakamisy fa 20 ny volana oktobra. Ety am-piandohana dia mirary ny soa mandrakariva ho anao. Mba hitombo fitahina, hitombo voninahitra eo amin'ny Kristy isika. Ary ihany koa mba tsy hitovy ny amin'ny lasany ny diantsika anio. Alohan'ny idirantsika ny amin'ny mofinaina anio dia vavakisika. Ry Tompo Andriamanitra eo mbola misotro anao izay fa mbola nomenao izao fotoana izao indray ahafahanay mandray ny toromarika avy aminao. Ianao ilay tompon'ny tompo, ilay tompon'ny tompo ary mpanjakan'ny mpanjaka. Ianao ilay be voninahitra no angatahanay ankehitriny. Ianao ilay namorona ny tany sy ianao ilay momba anay mandrakariva. Ianao ihany koa ilay nisolo vonanay no angatahanay mba hamela ny fahadisoana sy ny elokay rehetra. Tianay raha vita fihavanana aminao izahay amin'ity maraina ity, ka raha handray ny teninao dia handray an'izany amin'ny fahafenony mba hahafahanay manova ny fiainanay ho amin'ny lalana tsara izay atoronao anay. Anaran'i Jesosy, amen. Lohatenin'ny mofinainantsika androany dia manao hoe tompon'ny voninahitra. Alaina amin'ny Jaona 2:9-7 manao hoe raha velantsika hanao toy izany ihany izy dia hino azo avokoa ny olona rehetra ary ho avy ny Romanina ka handrava ny fonenantsika sy ny firenentsika. Amen. Noheverin'ny mpitarika jiosy fa hifarana amin'ny fahafatesan'i Kristy ny asany. Tsy izany anefa noho izy fa nanatsy masony toe-javatra mahagaga tamin'ny andro Pentekosta izy. Nanjeny mpianatra izay voahosotry ny endry izay tsy mbola fantatra hatramin'izay izy nitory an'i Kristy ary no hamafisy ny famantarana sy ny fahagagana ny teniny. Tao Jerosalema ohatra izay mandahy mafy ny fivavahana jiosy dia anarivo ny nanambaram-pahay be maso ny finoanan'i Jesosy avy any Nazareta ho Mesia. Talanjona sy diboko ny hafaliana ny mpianatra noho ny habetsahan'ny fanahy izay nojinjaina. Tsy no heverina ho vokatry ny ezaka nataony tenany mihitsy anefa io famorina fanahy mahagaga io. Tsapany fa niditra tao amin'ny asan'ny olona hafa izy. Hatramin'ny nahalavony Adama dia efa naken'ny Kristy tamin'ny mpanompo izay nofidiny manokana ny voan'ny teniny. Mba hahafahy eo amin'ny fony olombelona, namafy ny voan'ny fahamarinana sy nanondraka azy tamin'ny tany izy nandritra ny fiainany teto amin'ity tany ity. Dia vokatry io famafazana io ny fibebahana izay miseho tamin'ny andro Pentekosta, vokatra nojinjaina tamin'ny asan'i Kristy izay manambara ny herin'ny fampianarana. Raha ny fonjakevitra nentin'ny apôstôly fotsiny na dia mazava sy maharesy lahatra aza, dia tsy ho nanala ny hevitra izay nibahana tao an-tsain'izy ireo izay efa nanohitra zavatra hita mazava dia mazava. Zanatsipika maranitra ny tsotoa ny tenin'ny apôstôly izay nampiaiky ny olona ny amin'ny heloka mahatsiravina nataony tamin'ny nandavany sy nanombohany ny tompon'ny voninahitra. Io dia izay ny Kristy ny mpianatra mba hatsapa ny ilana ny fanahy, dia ny fanahy masina izany. Nambarany fanahy masina manko izy mba handray ny toetra izay nilaina farany ary nandeha nanao ny asany mandritra ny fiainana. Tsy olona tsirairay samy mitokatokana no nangonina akory, na sikan-javatra izay tsy mifanaraka sy mifanolana, tsy nipetraka tamin'ny fahalebiazana araka izao tontolo izao intsony ny tenany fa ny ray saina hozy izy ny ten'Andriamanitra ary ny ray fo sy fanahy. Kristy izany no naneho ny eritreriny, ny fandrosoan'ny fanjakany izany ny tarigetrany. Ary efa nanjary tahaka ny Kristy mihitsy izy teo amin'ny fisainana, teo amin'ny toetra amam-panahy. Ka fantatry ny olona, nahatonga ny olona ny teny manao hoe efa niaraka tamin'i Jesosy izy. Dia izany teny izany ihany koa nentina hitaomana antsika mandrakariva. Aoka isika mba ho ao amin'ny firaisapo, ho ao amin'ny firaisam-panahy, ho tarigetra anankiray ihany, ary izany rehetra izany no manova antsika mba ho amin'ny fahamarinana sy ny fahamasinana, ka ilazany ny hafa izay ao ivelany izay mijery antsika manao hoe efa niaraka tamin'i Jesosy tokoa izy ireo. Amen.
Rainay malala tsara indrindra mbola misaotra anao ny amin'izany teninao izany amin'ity anio ity. Misaotra Tompo satria mijery izay mahasoa anay tokoa ianao. Ankehitriny dia mahatsapa ny tsy fahamendrehanay izahay. Betsaka ny zavatra nataonay izay miala amin'ny toromarika avy aminao ka dia ifonanay aminao. Ankehitriny kosa dia vonona anao dingana vaovao izahay ko ampianaro izahay mba iray fo, mba iray fanahy, mba iray tarigetra dia nitarigetra ny lanitra, ary ihany koa mba ho hita eny aminay tokoa fa efa niaraka taminao izahay. Ampianaro izahay mba tsy handeha amin'ny lalana tianay aleha fa mba ho amin'ny lalana izay tokony handehanana araka ny sitraponao. Amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Savior.